tena manay fefa ho faty izy. Tonga fotoana Sara amazoko ny anao ianao ny tompona andraikitra voalohany amin'ny voaloboka mefatsaroa fa antomany atsasak'ireo tiako raha mba miara-miasa nareo roalahy. Eny ry dada, aza malahelo ry Toma, fantatrao tsara fa mbola iaona ihany isika. Yeah! Whoa! Tsy mbola fotoana tokony hitazana ny vokatra izao. Wow! Fa inona ty ataonareo? rahalanao ihany. Izy ny teny hoe tangosonao no voaloboka. Fa ahoana? Mbola tsy masaka ane io e. Ka sara ny teny hoe afangaro io no masaka sy ny saoma. Dia ozy koa hoe tsisy olona fantatra an'io fa azo vola be tsika amin'io. Hay ve lahy e, inoko fa azo lany hevitro a. Tsy avelako animba an'io vokatra io zany ianao. Tsy manimba mihitsy fa te azo vola loatra fotsiny. Efa nanafatra dada fa miara-miasa tsika. Tekiso fa zany tompona andraikitra voaloha. Tsy afaka manapa-kevitra rery tsy miaraka amiko ianao. Dia mizary lahy amin'izany ary. Ary raha zany ary dia zarao ny voaloboka. Inona? Ilaiko ny anjarako. Amin'izay afaka manao zay tianao ianao amin'ny anjaranao. Sy ny avo Tsy manao sonininininy zany a. sy ny avo ty. I voalobotra io nampanankarena indrindra eto amin'ny Israely. Tsy manaiky na oviana na oviany zany a nizaran'io roa. Hitany lahy zany fa tsy maintsy azoko ny anjara. Tsy mino an'izany a. Rehefa feno vola ny vatan-kelintsika dia ngavy mafy ahy lahy mba hanome ny anjarany lahy aty amiko. Azafady tompoko. Efa tsy atsony José. Ahoana no alalanao fa Zay olona tonga eto mitady azy daholo. Mba avoaka ihany koa sady nianatra anao izy. Raha ihany ny fiteninay, nahoana tsy zany tediavina? aiza no mety ahitako azy sao ty fantatrao. Hitanao, lasa mpandray olona fotsiny ny asako ato. Fa tsisy akoatran'izay. Mba miangavy a raha hitanao. Efa tsy hita tsony izy. Nariny daholo ny rehetra mba narany an'iny olona antsoina hoe Jesosy iny. Jesosy? Karazan'ireny olo-masina na mpaminan'ireny. Tsy haiko tsara. Efa tsy miasa ato amin'ny lalàna tsony izy. Fa zany tonga miasa isan'andro. Moa ny olona mitady azy foana. Mba azonao lazaina amiko ve zay tokony ho ahitako azy? Dia davy Jesosy, dia tsy lavitra eny José. Vaovao farany dia tery amin'ny tendrombohitra andrefana tery izy. Misaotra anao. Efa nananatra anahy mamanay. Tsy aleo ve mpanao mofo? Ny olona mila mofo isan'andro. Fa ny avoaka zany mahalana ny ilain'ny olona azy. Marina mihitsy ny ianao roneny. Marina ny ianao. Na dia eo aza fifandraisana tsara teo amiko sy ny rainao. Mba miangavy anao afa ianao ihany no afaka mamerina ny olovako io. Betsaka ny avoka afaka manampy anao e. Dada ny teny hoe ianao no tena azo antoka. Ka araka ny voalazako taminao fa tsy miasa tsony aho. Miangavy anao mihitsy aho mitendray mandeha ty fotsiny. Potehiny sara ny voalobokay sady ho afa-baraka na i dada aza. Tsy hoe akory tsy mahakasika ale izy, fa efa nisafidy zavatra lehibe lavitra kokoa aho. Dao e nitory izay Jesosy. Azo antoka fa hita vaholana ianao amin'izay. Sambatra amin'ny malahelo am-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra izay ory
fa izy no ampifaliana. Sambatra malemy fanahy fa izy ny andovan'ny tany. Sambatra izay naona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy no fokisana. Sambatra no miantra fa izy no iantrana. Sambatra no madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Efa ianareo fa voalaza hoe aza mamono olona, fa hoy izao aminareo hoe niza tezitra amin'ny rahalahy dia mendrika hoe lohany eo amin'ny fitsarana. Efa nampianarana anareo hoe maso solo-maso ary nify solo-nify, fa izao kosa manao aminareo hoe aza mamaly ratsy ny faharatsiana, ary raha misy mamely takolaka ao ankavanana dia omeona azy koa ny ankavia. Efa nampianarana anareo fa tiava ny namanao ary mankahalany fahavalonao, fa izao kosa milaza aminareo tiavo ny fahavalonareo. Misaora izay manozona anareo, manaova soa ho an'izay mankahala anareo, mivavao ho an'izay manenjika anareo sy manisy ratsy anareo. Tokony ianao mihoatra no mino an'izany teny izany ianareo. Tokony hiaina amin'izany ianareo, satria raha misy olona mandray an'izany teny izany ka miaina aminy dia hoarina amin'ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Azonao lazainao ve ty andaninao fotoana ty? Miady fototra fa hanorina ny tranoko. Fa andaniam fotoana izao. Eto amin'ity vato be ty ve no hanorenanao azy? Tsy ho vitanao io na dia 100 taona aza. Ie, fantandro tsara izany fa ho mafy tsara ny tranoko rehefa vita eo. Ie, fa sasapoana fotsiny ianao sady ho reraka eo. Mety ho izany fa tsy mampaninina anahy. Anao ny ianao izany, za etsy ambany etsy anao. Mamasika loatra io tany io ka tsy ho mafy mihitsy izay trano atao eo. Oh, aleo any eo ihany no anao, ary ho hitanao fa vita faran'izay haingan'ny anao ka zay sady dia vita, sady taloha fahavaratra mihitsy. aza matahotra nareo, mety tsara ny ataontsika. Aza matahotra nareo ry zalahy, tsy afaka hihoatra amin'ny vatolampy io rano. Inona mampikorapaka anareo? Tsisy mitete ny tafo, maina daholo ny atao trano. Ka tsy ny tafo ny mampiady-tsaina.
Gasy ny tady. Tsy mila fanampianao ah. Andaraka izy. Mandeha hoaizy nareo e. Mbola atsika vonjenana io e. Verena. Angavo re. Jeo re izy. Enoy a nizaniza mandray izany tena izany nefa tsy mitandrana izany akory dia hoarina amin'ny lehilahy adala manorana ny trano eo ambony fasy ka rehefa tonga ny orana sy ny rivotra amin'ny fofofofo dia namely azy ka loza fianjerana. Ka ahoana, azona tsara ve? Teniny aloha dia hafa mihitsy. Ny fitiavana, ny faharetana ary ny famelan-keloka aorena amin'ireo ny fiainanao dia ho hitana fa andeha tsara amin'ny tokony ho izy. Aleo andramanary aloha. Tena mahafinaritra ny miara-miasa amin'ny olona fihetsohatra anao. Diny ianao ary. Tsy ity ihany no tokony alohanao. Efa niakatra zany ny vidiny. Azoko antoka kosa fa tsara ihany reto vokatra reto an. Tsara ohatry ny hatramin'izay ihany. Tsy mivarotra afa-tsy voaloboka avy karazana zahay e. Manome toky anao ah. Hahaha, ahoana nefa nilazaiko. Mbola voavola kely fotsiny ny azoko tamin'ilay olona tsy milamina iny a. Dia tonga sahady razandry. Momba n'ilay tamin'indray andro iny razoko dia tezitra moa ka miala tsiny indrindra no mba tiako lazaina dia mba hitantanantsika ohatry nataon'ny dadan'io voaloboka io. Tsy mbola niova ihany lahy. Be mandeha any. Pirahalahy antsika razoko e. Tokony mba ilamina tsara tsika. Tsy manam-potoana olanina amin'ny lahy fa zaho mandray fanapahan-kevitra dia manaraha fotsiny izay lazaiko. Tena adala mihitsy koa ny eritreritry ny mba hifankahazo amin'ny lahy. Efa ela mihitsy ny everako fa adala lahy. Aza miverina ty tsondra toka sy tapa-kevitra naraka ny zavatra izay lazaiko. Tiavo ny fahavalonareo, tena sarotra izany. Jesosy anetsy ny teny anao hoe ho tianao ny fahavalonao e. Ka ilaiko ny lovako e. Anampy ahy ianao sa tsy? Mandeha hanameona amin'ny Jesosy mihitsy ianao. Efa nanao arak'izay nilazaina mihitsy aho ary saiko maty. Mandeha hana ihany aloha amin'ity. Lazao azy daholo ny aminao rehetra mahay avy zato en'ireo avoka mahay mamandrika amin'ny teny izy. Fantatrao tsara fa izy irery ihany no afaka manome vahaolana ho anao. Tsy tia azo lovanao ianao. Tsisy toerana afaka ampidirana an'ireto voaloboka reto tsony. Tena karazan'olana mba mahafinaritra mihitsy zany a. Manana voaloboka tsy omby hatrany tsony. Rainao mizara andreo amin'ny malahelo rehefa misy ny tahaka izao. Le manitra reny ve? Aleoko ary mivarotra andreo amin'ny antsasabidy izao mena an'ilay olona kamo maty tsy manjary reny. Hevitra mety tokoa zany a. Azoko alefa amin'ny antsasabidy ireo dia tsy afaka hifaninana amiko intsony ny mivarotra sasany. Amin'izay dia ho sahirana daholo mpifaninana amiko rehetra ary dia andalatra daholo mpividy. Avy eo dia ampiakariko tampoka ny vidiny ary dia anakarena. Inona ny andrasana? Andanana zao ny vaovao tsara. Antsasabidy ny voaloboka. Hainga. Wow, andraso kely aloha. Rapitso, asevy manamboatra tranolay ny olona rehetra. Tranolay? Ie. Ilaiko ny tany rehetra amboleiko voaloboka ka hopotehako daholo ny tranonkoeliny. Dia ahoana tompoko raha ho avy ririnina? Manana fotoanany rehetra izy anamboarany trano. Efa tena mpanan-karena ny ianao tompoko. Ka volinina ihany mbola tsy ampy aminao. Mila kely ihany lesy ry namana. Kely fotsiny sisa.
Le veriko ihany amin'ny Sara ihany any ianareo no mividy voaloboka. Efa fahazarako mihitsy no mividy any saingy vao maty ny rainy dia tsy tiako intsony no mandeha any hividy ny voalobokako. Ny Sara iny ane ka tena fetsy. Ataony izay hividianan'ny olona rehetra any aminy ary manao izay asahirana amin'ny mivarotra hafa izy. Aza bidy didi taty. Atao Sara atsasa bidy ny voaloboka. Atsasa bidy? Da hoainga tokony ho tonga aloha ampividy hafintsika. Andraso aloha e. Tsy hainareo izay amandrian'ny olona any. Miverena. Tsy mahavita tsony. Tsy azo resahana ve mba hiverina raha-pitso ireo mpividy ireo? Voatery asalina raha izao no izy. Teny izay tsy mazoto andeha fa zao no asa. Raha ho avy ny andro hijoroana vavolombelona noho ny amboko, aza manany amin'izay olona izay nareo fa ny fanahy masina nampianatra nareo amin'ny fotoana izay tokony ho teneninareo. Mpampianatro, miangavy anao mba teneno rahalahiko izara ny lovana amiko. Iza moa no hitsara ka hizara ny lovanareo? Ka mitandrema amin'ny filana sy ny fanirian-dratsy, satria fiainan'ny olona tsy miankina amin'ny fananany amin'izay zava-poana. Fantatrao ny tantaran'ilay lehilahy iray mpanan-karena izay nahavokatra be ho azy ny tanina. Izao no nambarany hoe inona no ataoko fa tsy misy toerana ampidirako an'ireto vokatra reto. Tena tiana nefa nitahiran'ireo vokatra ireo ka noravany ny tranony fitahirizana mba hanorena ny lehibe kokoa noho io. Rehefa vita io dia nilaza izy hoe afaka mifaly tsara mandritra ny taona maro aho. Amin'izao dia mihinana sady misotro ary ho sambatra foana. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe tena adaly ianao, anio alina ihany no alaina aminao ny ainao. Ka ireo rehetra no maninao ireo, ho aniza moa izany? Tahaka izany no antsoiny olona rehetra izay manangona rena ho an'ny tena, kanefa kosa mahantra ny amin'ny finoana. Fa inona ny tena resahana amin'ny fanoharana iny? Inona no hevitra izany? Ataoko fa nanazava angamba izy aho. Eny, azoko. Ilay lehilahy mpanan-karena tiany hareny mihoatra no Andriamanitra. Fa nahoana no anambarana an'izany amiko? Satria ve mba mila ny lovako aho? Ratsy ve zany? Nampitandrina any amin'ny filana izy. Tsy hoe olona misy fanirian-dratsy efa te hitaky ny marina. Nangalarin'ny olona ny lovako. Zany no ratsy. Ary tsy maintsy hiady aho mba hazoako an'io, na dia hanaraka hatramin'ny aiko aza. Tahaka ilay lehilahy mpanan-karena. Tena mitovy amin'ilay lehilahy mpanan-karena ve aho? Ny fiainako izany dia morona amin'ny fikatsahana harena. Ny fiainako izany dia miorina eo ambony fasika. Ie, tena izao ilay lehilahy adala. Tsy nihevitra an'izany mihitsy aho. Efa fantatrao ve fa ho azoko ihany izany? Ka tamin'ny fomba ahoana? Satria hitako izany koa nefa nahazo aho. Miala tsiny raha tsy maintsy mandao any tamin'ny mbolobok'io ianao. Efa fianakaviako nandritra ny 200 taona io tany io. Aza manahy ianao fa ho karakaraiko tsara io e. Na ny rainao aza ho menatra amin'izao ataonao izao. Ny raiko tsy mahalala ny ninona amin'ny resaka varotra. Mety ho izany, fa izy mahalala ny atao hoe famoratana. Laza tamiko mpiasako fa miandry ato ny lahy. Ie, tonga mba hitenao hoe efa fantatry sady miandry ny verenan'ny lahy.
lasa isan'ny matanjaka indrindra eto Israely mivarotra valopintsika fa saingy raha mihevitra la hoe ho zarako roa dia tenda diso hevitra tanteraka mihitsy. Tsy aky ny anjarako intsony ary Sara, tonga ilaza fotsiny aho hoe veloma. Veloma? Ie, mirary soanse aho. Amandrika anahy ve lasa ahoana e? Tsy afaka niny mihitsy aho hoe lany andahoan'ireo mora foana. Ka na ino ianao na tsy dia izay no izy, mandram-peony ianao. Aha. Ana daholo zao rehetrarehetra zao. Raha pitso dia ambarako fa tena olona daly ala ry zandry ah. Ory zalahy, tovay e. Tsy mila miasa tsony aho mandritra ny androm-piainako rehetra. Tsy misy afa-tsy mihinana, misotro, dia vonjeo. Sara tonko, Sara tonko. Aza miariarena ho anareo ety an-tany izay misy ara-fiasenana sy kalalao manimba no sady azo mpangalatra, fa miaria arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na ara-fiasenana manimba na mety ho azo mpangalatra. Aucun roi, aucun prince n'a rien de plus
plus précieux, ce dont